Ny fanendrena azy kosa dia tamin'ity androany ity no niona sy niaran-tafa tamin'ireo mpiara-miasa aminy ny hitale vaovao ny faditseranana eto Madagasikara tsy izany fandriamatoa Raminimana Ajarzaka ity tale general ny faditserana ity izay namaritra fa dia olona ara-pahamehana eo amin'izany sehatra izany ny namaritra zany ireo lara-pahamehana eo anivony ity faditseranana ity nandritra ity fionana tamin'ireo mpiara-miasa amin'ity tetsy amin'ny CMS Sonerana androany. Fanohizana ny politika ankapobeny fanjakana ary ny fanamafisana ny ady amin'ny kolokolo no anisan'ny lara-pahamehana apetraky ny tale jeneraly ny faditseranana Raminimana Ajarzaka. Ary ho azy dia ny fanamafisana ny fahaiza-manao ny mpiasa eo anivon'ny faditseranana ihany no vahaolana ahafahana mampahomby ny ady amin'ny kolokolo eo anivon'izay faditseranana izay. Ahoana ny ahatonga ny faditseranana ho departement anankiray atokisan'ny mpitondra, atokisan'ny mpandraraha ary indrindra atokisan'ny vahoaka. Izay raha fitinina no everina hoe tanjona zany amin'izao fitatahana ny faditseranana raisinay nanomboka fotoana vitsivitsy zay. Izy angamba tsy hoe fanadiovana fahotoizantsika araky ny politika ankapobeny ny fitondram-panjakana izay tarihan'Andriamatoa filohan'ny repoblika dia anisan'ny tena ataontsika hoe paika hatrehantsika raha mafisina ny ady amin'izany kolokolo zany politika ankapobeny ny fitondram-panjakana hatramin'izao ka dia tena ho amafisitsika tokoa izay tetika dia entina miady amin'ny kolokolo izay. Na inona teknôlôjia moderna ho ampiasaina, na inona paikady ho apetrakintsika eto amin'ity firenena ity. Reny rehetra reny dia ny olona ihany no hikirakira azy, ny olona ihany no hampiatra an'ireny teknôlôjia ireny. Ko raha tsy ny olona mihitsy zany hoe ny mpiasa amin'ny faditseranana izany no jerenany izay hikarakarana azy, omena fahefana izy, avelao izy hiasa apatony iny. Nampitomboana 720 miliary ariary raha oharina amin'ny fampidiran-ketra voafaritra ao anatin'ny teti-bolam-panjakana 2024 ny fampidiran-ketra eo anivon'ny faditseranana araka nambarany tale jeneraly vaovao Raminimana Ajarzaka napetraka indrindra eo taorian'ny fandalovan'ny solotenan'ny tahirim-bola iraisam-pirenena. Ny resety moa zany dia irahantsika miasa amin'ny gouvernement mpiara-manontolo izy io fa tsy izay irery ihany akory mametra an'izy ary taorian'ny fandalovan'ny délégation-ny Fonds monétaire international tamin'ny volana mai farany teo dia tena niova izy notakina amboniny iray ny faditseranana zany eo amin'ny 146 milliards d'ariary eo na dia ataontsika hoe voaavy nivoaka tamin'ny crise ary tsika napiakarina les prévisions efa koa misy ny abaissement tarifaire ilaza ohatra aminareo fotsiny azo ao efa fantarareo fa misy ny accord ny partenariat économique miaraka amin'ny Union européenne tsara fantatrareo fa efa nanomboka miatra tamin'ity taona 2014 ity izy iny zany hoe efa misy entana vitsivitsy zany intrants matière première efa tsy misy ny droit de douane efa nahena ny droit de douane ka dia tena misy fiatraikany tokoa amin'izay fampidiran-ketra zay reny accords régionaux sy accords irahantsika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ireny. Raha ny fanazavana hatreto dia tsy tratra zato izato ny tanjona amin'ny fampidiran-ketra eo anivon'izay faditseranana izay. Amin'izao fotoana zao zay volana jolay moa zany tsika zao dia latsaka kely ny 100 araky ny eritreretina le izy no tratranay zany eo amin'ny 900 eo ny antony dia fantatrareo fa dia mbola mitohy amin'izao fotoana zao ilay ataontsika hoe suspension amin'ny ampahany tsy fandoavana amin'ny ampahany ny aba tokony ho raisina amin'ny produit pétrolier mbola mitohy zany amin'izay fotoana zay fisian'izay fampiatonana ampahany zay dia misy an'izay ataontsika hoe gap zay na elanelana. Mikasika manokana ny ady amin'ny andramena dia nambaran'ny tale jeneraly ny faditseranana fa miaraka miasa ny ministera ao anatin'ny komity iraisam-ministera.